Miarabantsika tsirairay avy indray manaraka ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao amin'ity androany ity. Isaorantsika ny tompo fa fahasoavana hatrany ny fahavelomantsika ary famandrapon'ny tompo ny zavatra rehetrarehetra noho ny fahatsarany, noho ny fahatokiny. Dia izy no mbola manome fiainana sy tombonandro amintsika ahafahantsika mihaino ny teniny. Miarabantsika tsirairay avy, tsy hakanavaka manaraka an'izao fandaharana izao. Ny eto Madagasikara dia toerana marobe no azona akony ny amin'ny hoe teny izay nambara any Antanambe, any Amparafara any, miaraba n'izay rehetrarehetra manaraka ny toriteny any amin'ny faritra iny, any faritra Merimandroso rehetra any, ny havana sy ny namana rehetra any dia faly miarabantsika amin'ny alalan'izao fitoriana izao ihany koa. Miaraba izay any Toliara, any Nosbe, any Ambanja, any Fort Dauphin, any Fianaratsoa, any Diego, Tamatavy sy ny faritra maro izay tsy voatanisa fa izay no tsaroana eto aloha dia ambara. Voatsela ihany koa dia nisy laza ihany koa ny fikasihan'ny tompo azy tamin'ny alalan'ny teny izay nampitondray ny fanamasina dia amin'ny miomana rehetrarehetra izay nizaraina teto any Val d'Oise, any France zany any Poitiers, any Montpellier, any Haute-Savoie, any Jura, any Marseille, any Toulouse, ny ao Paris, ny any Meaux, toerana maro any France izay iasan'ny tompo ihany koa ary ikasihan'ny tompo ny olony mba hifoha amin'izao fotoana izay akatoky ny fiverenan'i Jesosy izao ary voakasiky ny teny izay ambara any faritra maro fa tia nazaraina eto hoe tsaroana daholo tsika tsirairay avy ary isaorana ny tompo fa izy ny miasa ary misaotra koa ny amin'ny fanohanana ambavaka, ny amin'ny fampaherezana. Eo koa tsy adino any Martinique, ny any amin'iny Caraïbes iny, ny any Dubai, ny any Italie, ny any Portugal, ny any Belgique, ny any Grèce, ny any amin'ny faritra Arabia Saodita, Koweït, toerana marobe. Zany hoe mampisaotra ny tompo hoe rehefa mandefa ny teniny izy dia faritra maro ny voakasika ary tanterahany amin'ny fombany ihany koa ny teny hoe hovavolombelona Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Dia miarabantsika tsirairay avy izay tsy voatorona teo koa fa any amin'ny faritra maro rehetrarehetra any mahatsiaro anareo ihany koa ary ny manonona ny fiadanan'ny tompo ao an'izay olona akasitrahana rehetra ary tombo amin'izany fifalalana sy fahafantarana an' Jesosy zany anitsika ary androso mandrakariva izay mahatratra amin'ny farany novonjena hoy ny ten'Andriamanitra fa tsy ny manomboka nefa tsy havita fa manomboka dia mahatratra amin'ny farany ao amin'i Jesosy ny herin'ny fanao amintsika tsirairay avy andresentsika ny fahotana, andresentsika ny nofo, andresentsika ny zao tontolo izao, andresentsika ny asan'ny maizina, ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra ary atonga antsika ajoro tsara noho izay fanamasina ao anatintsika izay izay hery. Androany andraitsika teny indray atao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fito ambin'ny folo andininy faharoapolo marimarina koa. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faharoapolo. Koa dia iraka solon'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy izahay ka dia mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Zay no afatra androany hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Tsaroako le teny any filazantsara any lazain'i Jesosy hoe mihavana faingana amin'le manana ady aminao dia ny mbola eny an-dalana ianao fa sao le manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, avy eo ny mpitsara hanolotra anao amin'ny mpiandry fonja ary ny mpiandry fonja avy eo hanidy anao amin'ny fonja ao ary tsy ho afaka ao izy ianao mandra-pandohan'ny vary revety. Zany hoe mila mihavana amin'Andriamanitra tsika satria tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny ota. Lay ota dia le tsy fankatoavana. Lay ota dia lay fidifina lay marika tokony hotratrarina ary lay ota no mitarika fahafatesana, mitarika aretina, mitarika fahantrana, mitarika fahoriana, mitarika aretina maro isan-karazany, mitarika tsy fiadanana.
satria tafasaraka amin'Andriamanitra lay andrina ny fiadanana, lay mame fiainana be dia be sy le mame fiainana mandrakizay. Dia ny iraka apetraka ny tompo amin'izay rehetrarehetra nandray an' Jesosy Kristy, ny afatra maika ary ny afatra zay voizina dia ny hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Fantaniana mipetraka amintsika tsirairay avy zay mandray zao teny zao, move vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Move vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Fa raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra aho sy ianao, dia loza satria fahafatesana, fijaliana, fahoriana mandrakizay manomboka eto tany ary ao aorinan' zao fiainana zao dia fijaliana mandrakizay tsy manapataperana. Fa Andriamanitra nefa dia fitiavana, Andriamanitra nefa dia mahari-po, Andriamanitra dia tianao zay manaraka zao fandarana zao hoe matoa izy tsy mbola niverina eny amin'ny raha olo-lanitra, matoa izy mbola manome fofinaina havelomanao. Zao ny fotoana fanapahan-kevitra hihavanana amin'Andriamanitra, afoizo ny fahotana, aok'izay ny fahotana, aok'izay ny fitiavana an'izao tontolo zao sy ny filana maro zay mitondra makany amin'ny fahaverezana. Ampy zay ho ny tenin'Andriamanitra ny andro zay nanaovana ny fanaon'ny jetilisa, fa ankehitriny mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo, mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Ny olona manam-pofinaina, olona mbola velona eto tany no afaka mampaha-kevitra hiavana amin'Andriamanitra. Fa ny olona efa maty ka tsy tahavana amin'Andriamanitra, na inona ho atao an'iny olona iny, na hifady na hivavaka ho an'ny fanahiny, na hivavaka ho an'ny fanahiny mba hihavanany amin'Andriamanitra hamonjena azy, raha tsy nihavana tamin'Andriamanitra izy teto an-tany fony ny fahavelony, dia fahaverezana, fitsarana ny miandry azy rehefa tonga ny fitsanganany maty ary fahaverezana mandrakizay. Zay ny fahamarinana atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy hoe olona maty dia hivavaka amin'ny fanahiny avy eo mba ho voavonjy izy, mba ho raisan'Andriamanitra. Tsy ara-baiboly zany, tsy ato anatin'ny baiboly zany hoe vavaka amin'ny fanahiny maty zany mba ho voavonjy izy. Fampianarana hafa zany ary mivoana amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Fa ny fampianaran'ny apôstôly dia ny eto an-tany dia mila manana fanapahan-kevitra, mila mihavana amin'Andriamanitra, mila mihavana amin'Andriamanitra. Iraka solon'ny Kristy zay tahaka ny Andriamanitra zay mangataka aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Be da be ny fahotana natao, fijangajangana, risoriso, kolikoly, ny vanim-potsampy, ny alatra, ny von'olona, ny tsy fitiavana, ny fialonana, zay karazana vokatry ny fahotana rehetra, vokatry ny fahotana daholo zany. Dia zany rehetrarehetra zany raha mbola mitoetra dia misy ilay fisarahana. Ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ka dia tsy mihaino izy. Androany ny tompo mbola manatona antsika, izy mihitsy no manatona, izy mihitsy no miteny, izy mihitsy manatsotra ny tanany ary milaza amin'ity androany ity hoe mihavana amin'Andriamanitra. Fa raha ho avy eny amin'ny raha olo-lanitra Jesosy zay vita fihavanana aminy ihany no hiara-iakatra aminy eny amin'ny raha olo-lanitra, ary hiditra amin'ny fanjakany lanitra, ho afaka amin'ny fahoriana, ho afaka amin'ny fijaliana, ho afaka amin'ny ady sy fahoriana lehibe eto tany eto. Dia zay ny nampiaranten'Andriamanitra hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Ahoana ny fomba hihavanana amin'Andriamanitra? Tsotra ny fihavanana amin'Andriamanitra. Hoy izy hoe andininy fa 1:20, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra aminy kosa isika. Zany le fahamarinana mampahery hoe Jesosy Kristy ilay tsy nahalala ota no tonga ota mihitsy, satria tsy misy lalana, tsy misy hevitra hafa ahafahako mahazo ny famonjena afa-tsy Andriamanitra mihitsy no midina monjy ary hamita ny famonjena. Fa izaho tsy mahavonjy tena, tsy ny fandehanako any amina trano fivavahana no mahavonjy ahy, tsy ny fanaovako asa fanompona amina sampana, averina foana moa zay, tsy vao zao na no milaza an'izay, tsy ny fidirako anatina antoko mpivavahana, tsy ny fanaovako adidy, tsy ny fanaovako fafolo-karena, tsy ny fanaovako asa soa, tsy ny fidirako hoe amina sehatra anankiray ara-pivavahana no mahatonga hoe tavavana amin'Andriamanitra. Tsia, satria be da be ny olona hitantsika hoe mpivavaka mandeha any amin'ny trano fivavahana, manao asa fanompona, mandony adidy tsy tapaka, mandoa zay rehetra ka hoe
fanampiana amin'ny resaka fiarahana fampandroso am'izay asa fanompona fa tsy mbola vita fihavanana amin'Andriamanitra. Mbola ao ny sigara, mbola ao ny toka, mbola ao ny alatra, mbola ao ny kolikoly, mbola ao ny fijangajangana, mbola ao ny firehareana, mbola ao ny fizahozahoana, mbola ao ny fanompontsampy, mbola ao ny fitiavana zao tontolo zao sy ny fomba zao tontolo zao. Dikan'izay tsy reny zavatra ataoko reny no mahatonga hiavana ho vita fihavanana amin'Andriamanitra, fa hetsika ity ivelany reny ary asa zay atao ety ivelany tsy mitondra famonjena. Zany hoe tsy manao an'ireny asa reny mba ho voavonjy, fa manao an'ireny asa reny satria voavonjy, satria vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy hoe manao an'ireny asa reny mba ho fihavanako amin'Andriamanitra. Fa hoy ny ten'Andriamanitra ny Manoabolana 2:10 hoe ny fanatitra ataony ratsy fanao izy dia fa avetavetana eo anatrehany. 9:9 izay raha tsy diso aho. Zany hoe raha tsy mbola vita fihavanana amin'Andriamanitra mihitsy isika dia tsisy antony eo anatrehan'Andriamanitra daholo. Zay rehetrarehetra hoe hetsika ara-pivavahana, zay rehetrarehetra hoe asa fanompona, zay rehetrarehetra adidy amanandraikitra ara-pivavahana ataotsika. Atao ahoana moa? Mbola ivelan'ny tranon'Andriamanitra ianao, mbola ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, mbola tsy ao anaty livret de famille an'Andriamanitra ianao. Nefa ianao mihevitra ho tahaka an'izany ary manao ny asa rehetrarehetra, rehefa jerena ny copie, rehefa jerena ny livret an'Andriamanitra, livret de famille, tsy ao ny anaranao. Dikan'izay tsy ao anatin'le famonjena. Fa ny mahatonga anao voavonjy dia ny fahalalanao fa tsy mahavita ninninna. Fahalalanao fa ratsy, fahalalanao fa tsy mendrika, fahalalanao fa resy ary tsy mahavita mahavonjy tena. Fa mila le fiantrana, le fahasoavan'Andriamanitra, lay Andriamanitra mihitsy no miasa mirotsaka atrehatra hamita ny famonjenanao, dia miantso ianao, mifonany amin'ny fahotana, tsy miverina amin'izany intsony, ary manaiky ny famonjen'i Jesosy, ny ràn' Jesosy manadio, manasa, mandevina ny fahotanao lasa rehetra, na inona nataonao, na inona nataonao, na manahoana fatrany, na manahoana abetsany, na manahoana graviteny, zany hoe tena hoe ny faharatsiany zany rehetrarehetra zany, lazaiko aminao fa rehefa eo anatrehan'ny ràn' Jesosy zany levona avokoa. Mahafinaritra le hira le hoe zao ve Jesosy mbolo tiavinao, ty foko zay feno aratsiana, za ve mbolo voavitra ao ny haiko latsaka any andavaka. Fantatra nefa fa fitiavana ianao, indro ny foko anjakao, fitiavana ny tompo. Mampahery be le tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina hoe teo am'izay ny alehibiazan'ny fahotana no ny alehibiazan'ny fahasoavana lavitra. Zany hoe raha 2 taonina ny fahotana dia ataoko hoe 1 miliara de taonina ny fahasoavana nanafitra anao afaka amin'ny fahotana. Ianao zay miteny tsisy hevitra tsony ny amiko, za ty dia andevon'ny fahotana, andevon' zao nofo zao, andevon' zao tolo zao, andevon'ny devoly. Tonga Jesosy Kristy amboniny zany rehetrarehetra zany. Jesosy Kristy le anarana ambony noho ny anarana rehetra. Jesosy Kristy le manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Rehefa miteny Jesosy hoe mivoaka dia mivoaka, rehefa miteny Jesosy hoe afaka dia afaka, rehefa miteny Jesosy hoe sitrana dia sitrana, rehefa miteny Jesosy Kristy hoe voavonjy manana ny fiainana mandrakizay ato amiko dia manana fiainana mandrakizay, rehefa miteny Jesosy Kristy hoe izao tonga ota mba hahatonga anao ho fahamarinan'Andriamanitra dia zay ny fahamarinana, voavonjy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny fibebahana dia fekena ny fahotana ary tsy fiverenana amin'izany intsony. Ny filazantsara hatramin'izao ary ho mandrakizay mandrapiveriny Jesosy eny amin'ny raolanitra dia mifantoka amin'ny fibebahana, satria ny fibebahana no ahafahana mavita fihavanana amin'Andriamanitra, azoinany famelan-keloka, azonany fiampihavanana amin'Andriamanitra, mandeha ho azy ny ambiny, mandeha azy ny ambiny, fanasitranana, ny fanafahana amin'izay rehetrarehetra mangetsy eto tany, ny amin'ny fivelomana araka fitafiana, araka sakafo zay rehetrarehetra ilaina, mandeha ho azy fa ny zava-dehibe aloha mihavana amin'Andriamanitra. Koa dia irak'izay solo tenan'Andriamanitra, irak'izay solon'ny Kristy mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Tsy miteny mihitsy zay hoe irak'izay solo tenan'Andriamanitra ka mangataka aminareo hoe aloavy reny rakitra. Irak'izay solo tenan'Andriamanitra aloavy reny adidinareo e. Irak'izay solo tenan'Andriamanitra tongava reny vavaka ty aminay e, fa ty aminay ny tena izy e. Irak'izay solo tenan'Andriamanitra mangataka aminareo hoe midiry tongava re amin'le concert anay e, 10,000 fidirana, 2,000 fidirana. Tsy zany ny afatry ny filazantsara, tsy zany ny afatry ny filazantsara. Ary zao ny lazaiko anaty parenthèse kely ty,
ny fitoriana filazantsara na amin'ny endriny manahoana na amin'ny endriny manahoana na amin'ny rendriny arakira na inona na inona mahimaim-poana fa tsy misy fidirana zany, tsy misy rindrakira ara-pilazantsara izany ka asiana fidirana satria filazantsara no torianao raha ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity mahimaim-poana, nomena mahimaim-poana ianareo mizara mahimaim-poana, tsy voavoalohany koa nizarako an'izany teny zany fa tiako ampatsy ahivina hoe sao de mivoana miala amin'le filazantsara tena isy le loharano isika fa ny filazantsara mahimaim-poana fa tsy amidy vola na ohatrinny io na ohatrinny. Mampalelo matsy am'izao fotoana zao misy manao rindrakira ra-pilazantsara, misy mankalaza ny tsy haiko hoe tsy ngeritona ny toriany filazantsara kira de manao fety, manao fitoriana de manao fanasana amin'ny fitoriana kira filazantsara kira de ery ambany ery hoe ny fidirana de zao ariary sy zao ariary ry avako ry rahalahy sainabavy eo amin'ny tompo zay rehetrarehetra milaza fa kristianina manana an Jesosy iverenantsika ny eny baiboly fa hitantsika ao fa mahimaim-poana ny famonjena nataon Jesosy Kristy ary zao vidy vola ary zay mitory ny filazantsara de toriana mahimaim-poana zany fa ny tompo ny mameny vina ary ny tompo ihany koa ny mameny vatsy ahafahanao manatanteraka ny filazantsara. Zao fitoriana zao na iza mila azy averiko foana de toriana amin'ny mahimaim-poana zay rehetra ilaina satria ny tompo ny maniraka ary izy ny mamatsy dia averiko ihany ny afatra mipetraka de zay iraka solotena an'Andriamanitra izahay tsy miteny omeo anay ny fiaranareo, omeo anay ny tranonareo, omeo anay ny rakitrareo, omeo anay ny volanareo. Tsy zany ny mahamaiky, tsy te halala zay hoe inona ny anton'asanao zay, tsy te halala hoe firy ny tranonao, tsy te halala hoe firy ny fiaranao, tsy te halala hoe otrina ny volanao any amin'ny banky. Tsy mahamaiky zany ary tsy anao rery zany fa ny mahamaiky de zao vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao. Tsy ny filazantsara am'izao de mangataka manotra maka vola anay man'olona maka fananan'olona iraka solon'izy ny solon'ny Kristy ny ambassadeur an Jesosy zay misy mantsy voalaza eto hoe iraka solon'ny Kristy zany ambassadeur zany tsy mangataka zany aman'olona, zany ambassadeur zany tsy manala baraka ny tanàna ny firenena ny fanjakana zay naniraka azy zany fa ny fanjakana zay naniraka azy mahavita maefa miatoka ny momba azy rehetrarehetra ahafahany manatanteraka ny asa zay ataony fa mahamenatra raha toka ambassadeur no tonga amin'ny toerana anankiray esany de angataka zay ilainy, angataka sy hitalao amin'olona anome azo fanampiana azo fanohanana sy azo vola zay rehetra ilainy. Tsia ny fanjakana maniraka azy ny firenena maniraka azy de efa miatoka zato isan-jato zay rehetra ilainy ary manome izy tonga any fanjakana zay anirahana anazy. Tokony sala am'zany ny fiangonana, tokony sala am'zany ny ambassadeur an Jesosy Kristy fa mamenatra zay am'izao fotoana lasa ny fivavahana sarotsarona anaromana business, anaromana fangataham-bola, anaronana fangoronam-bola amin'ny hetsika atao amin'ny fitoriana zay atao. Tsia iraka solon'ny Kristy zay toan'Andriamanitra mampangataka anay aminareo koa dia iraka solon'ny Kristy zay toan'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'ny Kristy zay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo izay tsy nalala ota nefa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra tsika. Mihavana amin'ny Jesosy Kristy, mihavana amin'ny Jesosy Kristy. Ny fihavanana amin'ny Jesosy Kristy ny fo tafahoana amin'ny Jesosy, ny fo miaiky ny fahotany, ny fo resy lahatra, ny fo malahelo ny amin'ny fahotana zay natao ary ny fo tsy te hiverina amin'izany tsony ary mibebaka amin'ny talao amin'ny Jesosy manaiky fa ny rano manadio, manaiky fa izy ny manome hery tsy ho andevo ny fahotana intsony ianao. Zay ny zavatra anankiray tena marina amin'ity filazantsara ity ihany koa. Ny olona rehefa tonga ao amin'ny Jesosy tsy andevo ny fahotana, tsisy fahotana miverimberina zany intsony satria maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary ny hazo fijaliana ny manafaka anao rehefa inonao zay tsy andevo ny fahotana intsony ianao, tsy andevo ny filana intsony ianao, tsy andevo ny fahazaran-drasy intsony ianao satria afaka ianao ao amin'ny Jesosy Kristy. Mahimaim-poana zany Jesosy Kristy ny tonga ota mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ianao. Aleloia, fahamarinan'Andriamanitra. Izao le tsy mendrika, izao le ratsy, izao le tsisy endrika, izao le tsisy andraisana azy mihitsy no tiany Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy tonga ota mba tonga anao voavonjy ary izao lasa fahamarinan'Andriamanitra. Tsy noho ny ezaka nataoko, tsy noho ny zavatra nataoko fa noho ny asa nataon'Andriamanitra ary mahatonga hibebaka ara de Andriamanitra ihany koa no miasa satria hoe zao voalaza hoe tsisy mahay manatona aho izy raha tsy efa nitao am'raiko avy any an-danitra. Andriamanitra mihitsy koa no mitaona. Ny tompo hoe amindra fo ary ny tompo hoe hiasa aza mba ho isan'izay tsy mino ianao fa mba mino.
azonao ny famelan-keloka, azonao ny fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tonga ota mba tonga antsika ho famarinan'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ny voninahitra, ho amintsika ny fiadana, tononoka amin'ny anaran'i Jesosy. Tena tsy hanamafy fo ianao, tsy hanamafy atoka ianao, tsy hanamafy sofina ianao, fa maika izao filazantsara zao, hiavana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary teneniko aminao fa tsy hanenenanao zany manana an' Jesosy zany, fa hoe ianao hoe raha fatako mialoloha ary dia nanatona an' Jesosy aho. Ho alanao ny fahotana, ho alanao zao tontolo zao, ho alanao ny fizangajangana, ho alanao ny lainga, ho alanao ny risoriso, ho alanao ny kolikoly, ho alanao ny fahaltona rehetrarehetra, satria apetraka Jesosy ao aminao le fanahany, makahala zay tsy tian'Andriamanitra rehetra ary mitady zay sitrapon'Andriamanitra. Tsy ianao no manao an'izany fa ny asan'ny fanahy. Haleloia, ho an'i Jesosy ihany voninahitra. Amen.